vahoaka malagasy pray-tanindrazana, tompoky lahy sy tompoky vavy. Ao anatin'ny fihetsem-po no hitsidiako ny tokantrano tsirairay avy amin'izao takariva izao. Adidiko ny mitafa sy mampafantatra antsika mianakavy ny toe-draharaha eto amin'ny firenena, indrindra amin'ny vanim-potoana sarotra lalovantsika toy izao. Maro ireo mitatainy ary velom-panontaniana sy sahiran-tsaina mihitsy manoloana ny zava-misy ankehitriny. Mialohan'ny zava-drehetra nefa dia mamelay ianareo hitondra ny teny fankahirezana ho an'ireo malagasy niara-ny herisetra, naratra ary ireo izay namoy ny ainy mihitsy azy. Mirary fahasalamana feno ho anareo rehetra izay naratra ny tenako ary miondrika ampanajana manoloana n'ireo izay namoy ny ainy ary mankahery ihany koa ny fianakaviany. Miazakazaka tokoa ny toe-draharaha sy ny fivoaran'ny raharam-pirenena ankehitriny ary tena tsapa fa miaina ao anatin'ny tebotebo tanteraka ny vahoaka malagasy iray manontolo ho amin'ny hoavin'ny ity firenena malalantsika ity. Koa eto dia miteny anareo fa ny tenako manokana dia ny tandro mandrakariva, ny tsisiny ny fifandirana eo amin'ny samy malagasy ary indrindra tsisiny ny fifandonana eo anivon'ny folo alin-da. Ny tenako manokana dia nandala ny soatoavina malagasy araka ny voafaritra ny lalam-panorenana. Matoky aho fa ametraka ho ambony ny zavatra rehetra ny tombontsoa ambon'ny firenena amin'ny fifampianoana ary indrindra ao anatin'ny fihavanana isika satria samy tompony andraikitra isika rehetra amin'izao toe-draharaha lalovan'ny firenena izao. Fa kosa, na inona tsy fitovi-kevitra, na inona tsy fitovi-pijery, na inona fankahalana ary indrindra eo amin'ny zavatra iainan'ny firenena ankehitriny dia tsekena mihitsy ny hoe samy malagasy no mifandrafy, samy malagasy no mifanimba, samy malagasy no mifamotika ary indrindra samy malagasy no mifamono. Resy lahatra ny tenako fa ny zavatra rehetra dia azo alamina ao anatin'ny fifampiresahana sy indrindra mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Mandalo kiondalana sarotra amin'ny firenentsika ankehitriny. Manoloana izany dia miantso atsika rehetra tsy ankanavaka mba ho tony amin'izao toe-draharaha lalovantsika izao. Ary indrindra ametraka avo dia ho avo ao am-potsika ny mahasarobidy ny firaisam-pirenena. Tsy misy maniry ny ahapotika sy ny indrindra ampiletika lalina ity firenena malalantsika ity. Tsarovy sy tadidio fa faharavana, fampitehana, fikorontanana, fimoran'ny firenena ary fahaverezana no vokatry ny fifandrafesana sy indrindra ny fankahalana. Maro ny zavatra voaroba, ny zavatra rava ary araka ny teniko dia hoe mora ny mandrava fa sarotra ny manangana ao anatin'ny hetsi-bahoaka izay nifanesy teto amin'ny firenena. Ame ohatra anareo tanora ny tenako satria tamin'ny taona 2017 araka ny fantatsika no nietsiky ny mpianatra sy ny tolom-bahoaka izay nisy teto amintsika dia nisy nandoro lasa lavenina ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Fa 4 taona taty aoriana tamin'ny tenako ben'ny tanàna vao nanangana indray izany lapan'ny tanàna lasa lavenina izany. Zay no antony iray tenenako atsika hoe aleotsika tsy hamotika intsony, aleotsika tsy andrava intsony, aleotsika ho namany mpanangana na hiara-nangana fa kosa aok'izay re ny famotehana sy ny fandoroana na ny fandrobana. Ry malagasy avako, noho izany dia lalatokana ihany no ahafahantsika mandravina izao olana lalina lalovan'ny firenena izao. Dia ny fanajana voalohany indrindra aloha ny lalam-panorenana velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Raha totsika ka iotran'izay dia minonareo matikisonareo fa vao maika ho fahantrana lalina ary ho fahaverezana mihitsy ary hiteraka fahatarana goavana indray no hisy eto amin'ny firenena. Efa niarana hita
fa ny krizy rehetra, ny fandimby sy ny tranga teto amin'ny firenena dia nitarika faharavana sy fiemorana ny toe-karena malagasy ampolo taona maro aty aoriana. Ankehitriny dia sahako ny milaza aminareo fa tsy mahazaka krizy intsony vahoaka malagasy sy Madagasikara, fa vao mainka ary ampiditra ny firenena ao anatin'ny kanterena tanteraka sy ny fahantrana lalina dia lalina ny fisian'ny krizy vaovao indray eto amin'ny firenena. Mbola tsy tary zao, mbola afaka tsaboana ny ratra, mbola afaka arenina zay ravo, ary mbola afaka midinika sy mifampieno isika ao anatin'izao zavatra mitranga eto amin'ny firenena zao. Efa nanambara ary nampafantatra ireo mpiara-moninantoka rehetra izay miasa eto Madagasikara fa ho voasazy ary ho tapaka avokoa ireo afa-matsimbola sy tetikasa iraisam-pirenena sitrahan'i Madagasikara raha toa ka mizotra any amin'ny tsy fanajana ny lalam-panorenana isika. Noho izany dia tsy azo ekeny ny isin'ny izany intsony eto amin'ny firenena ka istahantsika indray amin'ireo mpiara-moninantoka rehetra izay manampy sy manatanteraka n'ireo asa rehetra efa eo andalam-panatanterahana manerana nosy ankehitriny. Raha mitoy izao savorovory zao mantsy dia hitsahatra avokoa ireo famatsimbola izay miisa maro de maro mihoatra ny zato mahery, fa raha mikasika ny banky iraisam-pirenena manokana dia 450 ny tetikasa atao amin'izany. Anisan'izany ny fitakiana zay sy ny zavatra marary atsika dia mifanarenana ny jirama amin'ny alalan'ny tetikasa desime sy lid, tetikasa goavana izy ireo. Eo ihany koa ny fanavozana ny andekaleka, mandraka, ny famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny parka solaire maro samihafa, ny fampitomboana ireo famokaran-jiro dia ao anatin'izany. Ary raha ho totsika ka mizotra makany amin'ny lalana tsisy dia hiato ihany koa ireo mikasika ny famatsin-drano zay tetikasa efa atomboka amin'izao fotoana sy vaninandro iainantsika izao. Eo andalam-panatanterahana ihany koa zany asa rehetra zany toy ny PAEP sy ny PIA. Tsara ho fantatsika fa ny aide budgétaire antsika ankehitriny dia mitetina 100 millions de dollars. Izany no ahafahantsika mandonika raha manam-piasam-panjakana, ny vatsim-pianarana, manao an'ireo tetikasa maro samihafa. Raha makany amin'ny lalana tsizy ihany koa tsika dia hitsahatra ihany koa zany ny fanamboarana ireo lalana rehetra, ny RN5, ny RN6, ny RN7, ny RN9, ny RN10, ny RN12, ny RN13 izay efa hotokanantsika afaka fotoana fohy. Hitsahatra avokoa ihany koa ny famatsimbola ho an'ireo tetikasa ara-tsosialy toy ny mionjo, ny tsimbina sy ireo transfert monétaire maro samihafa. Ry malagasy namako, tsisy miafina aminareo angamba fa ny zavatra nitranga tao anatin'izay 3 andro lasa izay, nanomboka tamin'ny asabotsy lasa teo dia niteraka savorivory ary niteraka zavatra lalina teto amintsika. Satria dia nisy tokoa ny tedi-dratsy ary ilaza ny marina aminareo moa fa ireo andiana maramila izay nanao fanambarana ireo dia nikasa ny hanao an'izany fanambarana zany, ny aliny azoma lasa teo tao amin'ny lapam-panjakana Ambotsirohatra. Saingy noho ny namafisana ny fiambenana tao dia tsy totosa ary tsy tanteraka izany. Ny zavatra nitranga izay hitantsika ihany koa rehefa nanao ny fanambarana, nametraka ny tompon'andraikitra ambony eo teo amin'ny tafika ireo andiana maramila ireo dia nisy ny fikasana araky ny vaovao voaray aty am-pelantanako, niarahako ny fandinika tamin'ireo tompon'andraikitra rehetra ny filaminana, fa dia nisy tokoa ny tedi-dratsy hatramin'ny 20 ny volana septambra teo, anaovana ny fanonganam-panjakana, ifofona ny aiko, ary zany indrindra no nametrahantsika na dia nisy ary zany zavatra rehetrarehetra any dia tsy nanakana ny tenako
ody atanindrazana satria ny zava-dehibe loatra amiko dia tsy tiako potika sy rava ny firenena. Nitoy ny fandrobana tamin'ny alin'ny 4 septambra ary niditra hatrany am-piangonana mihitsy ary ireo izay mpanararaotra an'izany tao anatin'izay andro vitsivitsy niseho teto amin'ny firenena izay. Ny zavatra nitranga dia raha tokony alatsinainy no nody teto Atanindrazana ny tenako dia ny asabotsy nody mba nametraka ny filaminana mba namerenana indray ny ordre public. Isoratsika n'Andriamanitra fa no nitetika izay napetratsika dia tsisy tsony ny fandrobana ary tsisy tsony ny fandoroana fananan'olona sy ny orinasa. Rehefa tavaverina Tanindrazana dia nisy ny fikasana, ny hanao ny fanambarana, ny aliny azoma lasa teo amin'ny lapam-panjakana Ambotsikohatra. Araka ny lazaiko teo dia ny famafisana nireo mpitandro ny filaminana dia tsy afaka nitanterahana izany. Ny zavatra nisy dia nisy ny fanendrena ny tompon'andraikitra nataon'ireo andiana maramila teo anivon'ny Kapsaty. Rehefa nisy izay zavatra izay dia nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra ny hoe hiaro ny ara-dalàna ary nandeha nirotra nakany amin'ny Kapsaty ireo ampitandro ny filaminana izay na polisy na zandary na teo anivony ireo sampana maro samihafa. Fa ny tenako dia nandrara ny tsisiny ny fifampitifirana, ny tsisiny ny fifandonana eo amin'ny samy tafika ary amin'ny maha lehibe faratapony folo alina ny tenako dia nameny toromarika mba hisitaka ireo tompon'andraikitra mba tsy hisiny ny raha mandrika eo amin'ny firenena. Rehefa nandeha nefa ny toe-draharaha ka nandalo teo amin'ny tobiny Ratsimandrava ireo andiana tafika dia nisy ny fifampitifirana ka lavo ny maramila iray. Eto dia miara-miory amin'ny fianakaviana an'izany maramila lavo izany. Ny zavatra hita sy eny tao anatin'izay dia misy andiana maramila vitsivitsy sy nanaiky ary natosiky ny andian'olona mpanao politika vitsivitsy ihany koa ny hoe hifofo mihitsy aza ny haiko. Rehefa mifandinika tao anatin'izany dia nandefa niantso ny ministra ny forces armées mba aka ireo miaramila avy any Antsiranana mba anamafy ny fiarovana ny lapam-panjakana sy ny haiko. Ny zavatra nitranga nefa rehefa tonga tany ny roplanina ny tafika malagasy dia tsy navelana ireo miaramila tany ny ainga tany Antsiranana intsony izany roplanina izany. Rehefa mifampiantso indray ny tenako tamin'ny Andriamatoa Sematy ny général Rakotson Jocelyn dia efa tsy navela mivoaka ihany koa izy tao anatin'ny toby izay misy azy ary nirarana ihany koa ny anome ny baiko ho an'ireo maramila izay eo ambany ny fahefana. Tao anatin'izany rehetra izany dia ny fampiantso tamin'ny tenako mahakasika ny hoe inona ny toe-draharaha misy ankehitriny. Niara-mivory tamin'ny tompon'andraikitra rehetra teo anivon'ny présidensa ihany koa izay mitandro ny fiambenana ny lapa sy ny garde présidentielle. Tao anatin'izany no rehefa niresaka tamin'ny général Rakotson Jocelyn tenako dia niteny ahy izy hoe Andriamatoa filoha amin'izao ora sy fotoana izao izy dia ny zavatra mitranga dia mety hisy ny fifandonana lalina ary mety hiteraka fahavoazana goavana mbola tsisy teto amin'ny firenena ny fifandonana raha toa ka
hiditra amin'izany tsika. Ary nanontany aho, inona zany no tokony ho atao? Ny zavatra tokony ho atao izy Andriamatofoloha dia ianao alonay tia araka ny fitiavanao tanindrazana, dia alonay ianao leader mitarika anay fa velona fa tsy ho héros ka hitomanizana ka ho faty. Esoriko kosa izy ny maha jeneraly aho fa amin'ny maha rahalahinao dia ny zavatra angatahako anao, aleo ianao mandeha amin'ny toerana izay ahafahana miaro ny ianao satria efa fantatra sy eno fa hisy anafika ao amin'ny lampam-panjakana iavoloha. Zay no antony teoneo dia niantso ireo filoham-pirenena maro, ireo ao anatin'ny fikambanana ny SADC, ao anatin'ireo filoham-pirenena zay akaiky amiko ihany koa, taona misosikevitra hoe mila andiamina miaramila ve ianareo alefa any Madagasikara, ohatran'ny natao tany Sami RDC, ohatran'ny natao tany Ethiopia, ohatran'ny natao tao Mozambika ihany koa. Fa za dia nandà hoe tsy mety amiko aloha voalohany ny ifandona ny samy tafika malagasy. Mora ny manindry ny gachety fa vidina lafo ary sarotra ny zavatra mety ho latsaka ao anatin'izay na ny aina fohy. Rehefa namesosikevitra ihany koa ny filoham-pirenena hafa aty amin'ny continent afrikanina hoe andefa andeha tafika zay ampandry ny tany, dia ny teneniko hoe tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainana malagasy izany andefa andeha tafika zany ka ny laviko. Noho izany dia tsy maintsy naka toerana, nandeha amin'ny toerana zay sécurisé iarovana ny aiko ny tenako ankehitriny. Ao anatin'izay ihany koa dia tsy mitsahatra mitady vahaolana ary manao mission ankehitriny, satria dia efa nisy ihany ny programa an'asa, satria olana ny jiro no resahantsika, dia zay ny antony no jerevako ary anao ny réception na andray an'ireo groupe électrogène zay tokony alefa any Madagasikara mba entitsika amany olana sy ny fitakiana zay natao nireo mpanao fihetsiketsehana fa indrindra ihany koa amany olana ny vahoaka malagasy. Eto dia isorako ireo rehetra zay nitondram-bavaka, zay nankahery ary zay nanampy ihany koa tao anatin'izao fahafahana miaro ny aiko izao. Ao anatin'izany fifofona ny ainy zany dia eto dia miteny hoe tsy manana alahelo aminareo zay manana fikasana an'izany, tsy manana mitazona ankitsi-po ihany koa na hoe manana lomolomy amin'ireo zay efa nanana an'izany eritreritra izany. Ny teny azoko dia hoe zava-dehibe loatra amin'ny fiainana zay lalovantsika ety an-tany ny fifamelana. Ka ao anatin'izany indrindra dia nametraka ny processus ny fifamelana ny tenako, ary nandray ny fanapahan-kevitra voalohany fa anao efa nanao ary efa nanosiny ny grâce présidentielle, ary mbola hitoy izany manerana an'ireo fonja rehetra manerana Madagasikara ho an'ireo rehetra izay mahatsapa fa nisy fanagadrana tsy ara-drariny nahazo azy ireo. Ao anatin'izany rehetra zany dia zavatra maro ireo afatra rehetra voaraiko mahakasika an'izay hoe mila famindra vaovao isika, mila mifamela isika,
mila manova fomba fiasa ihany koa isika. Ary zay ny antony ididavako ny fomba rehetra ho an'ny tanindrazana, ho an'ny vahoaka malagasy, mba hahafahana hoe inona ny olana ary inona ny mba olana hoentina. 58 mégawatt no tsy fahampiny amin'ny famokarana jiro ao Antananarivo renivohitra. Ary ankehitriny tsika dia andray ny apahan'ireo groupe électrogène izay don na fanomezana avy amin'ireo firenena namany Madagasikara miray fo amin'ny malagasy ary manolotra tanana mba hanampy amin'ny famahana aingana izao olana izao. Ireo groupe électrogène ireo dia ho alefa amin'ny fiaramanidina ary ao anatin'ny volana vitsy dia ho feno ary mihoatra aza izany famatsiana herinaratra 50 mégawatt zany. Zay ny antony tenenako anareo hoe raha 50 mégawatt no tsy ampy dia ao anatin'ny herintaona dia mihoatra ny 300 mégawatt ny asa ho tanterahantsika sy ho vitantsika eto anivon'ny firenena. Tsy ho avelako ho potika na ho potehana ianao ry Madagasikara. Izany indrindra no mahatonga ahy manokatra ny varavarana, ametraka ny fampidiniana sy ny fifampiresahana ahafahana mivoaka amin'izao toe-draharaha sarotra dia sarotra izao. Tsy ny faneho-kevitra akory no olana fa ny voka-dratsiny sy ny fioram-pefy izay ataon'ireo mpanararoatra ary hitantsika ankehitriny zany. Raha mahita fa natovitovana amina tanjona politika iray ireo izay nanao fitsiketsehana sy fitakiana ankehitriny, satria raha faneho-kevitra no nataon'ireo tanora dia fantatsika tsara ny vokany izany ankehitriny. Ary raha mbola tsy mitandrony isika dia mbola mety vokatra ratsy dia ratsy kokoa ny zavatra hisy eto amin'ny firenena. Noho izany dia tanora mahay fametanana, tanora maneho hevitra fa mahafantatra ihany koa ny zavatra tokony hapetraka eto amin'ny firenena mba tsy hitondra fampitehana. Zany no tanora ilaitsika, tanora miara-manangana, tanora miara-mamindra, fa tsy tanora kosa ho ararotin'ny olona animba sy indrindraindrindra anapotika ny firenena. Na izany aza dia mba hisian'ny fitsoniana dia efa navela malalaka aneo ny heviny ireo izay mitaky izany eo amin'ny kianjan'ny 13 mai. Fa kosa tsy tokony hintsony ny fioram-pefy sy ny fanelingelelana ny fiainana andavanandrony maro. Azadiny fa betsaka ireo maro anisa lavitra no isika, maro alavitra noho ny manao fitakiana izay mila filaminana, mila fitoniana ary ilaina ihany koa ny manaja ny safidin'ny hafa. Amin'ny fiainana dia samy manana ny safidin'ny hafa, misy ny manohana, misy ny manohatra, misy ny tia, misy ny tsy tia. Ka ao anatin'izay dia zava-dehibe loatra ny fifanajana an'izay safidiny tsirairay avy zay. Mba ampiverina amin'ny laoniny ary ny fiainan'ny vahoaka andavanandro dia manome toromarika amin'ny tompona andraikitra ao mba anafoanana ny couvre-feu fa kosa anamafy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana. Ry vahoaka malagasy, avako, ny ranoraraka tsy azo rofina intsony. Ny zava-nisy tao anatin'izay 12 andro lasa izay dia hitantsika ny vokany ankehitriny. Ankehitriny tsika nefa dia efa miroso amin'ny dinika sy ny fifampinoana isan-karazany miaraka amin'ireo ray aman-dreny rehetra eto amin'ny firenena, ny ankilafikery rehetra misy na ny sivily io na ny maramila na ny tanora. Koa andao ary isika rehetra ifanometanana iaraka ibanjina ny hoavy izay iraisana sy irin'ny rehetra ho an'ity firenena malalantsika ity. Manomboka izao dia tompona andraikitra miaraka isika amin'ny lalana izay izora ny firenentsika ka samy tompona andraikitra amin'ny fanapa-kevitra izay ho raisiny. Matokony fahendrentsika mpiray tanindrazana ao,
matoky fa ny hoavy ny taranaka faramandimby no anosika atsika andravina ny olana sia amitrana ny fihavanana amintsika samy malagasy. Andriamanitra ne hitahantsika tsirairay avy isa-tokantrano ary anome atsika ny tsiritsaina ivoana amin'izao vanim-potoana zay lalovantsika izao. Apetatsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ny zava-drehetra fa raha izy no momba atsika tsisy asakana atsika. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, masina ny tanindrazana.